mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio 10 volana May 2023. Ry ava-malala amin'ny Tompo, manasanao aho iara ivavaka amiko alohany ijoroko vavolombelona ny amin'ny nofy izay namanginy anjely any zanako vavy. Ka manasanao aho iara ivavaka isika ametrahantsika izao fotoana izao eo anatrehan'i Jesosy. Ary ny fanahin'ny Tompo izy no hitarika antsika tsiraray avy amin'izao ora sy fotoana izao. Iara ivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, mideranao, mankalazanao, manaja anao Jesosy. Jesosy malala anambara ny fahatsarana izay nataonao tamin'ny zanako vavy aho Jesosy. Ka oka ianao Tompo no hiasa Jesosy fa izahay kosa Tompo dia fitaovana kely fotsiny any Jesosy ka oka ianao hikasika ny olonao tsiraray avy izay andre Jesosy izay andray Jesosy ny afatra avy aminao. Misaotra Tompo, fanahy masinao mangataka aminao. Oka ianao no hiteny amin'ny alalako ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ka mitenena fanahy masinao satria piasanao izahay ary kely sy bitika eo anatrehanao. Ary mangataka aminao koa aho anokatra ny masom-panahy olona tsiraray avy mba hifo ara-panahy. Jesosy Tompo, mangataka ny ranao, andrakotra ay sy ny ankohonako ary ny asanao Jesosy sy ny olonao tsiraray avy. Ary amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra zana-tsipika izay mitady alefany dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afo mandevina mandany ny fahavalo rehetra ka tsy ambinina tsy makasika anay izany fa ianao Jesosy no manda afo manodidina anay tsiraray avy zanakao. Naizanaiza Tompo no misy anay dia ianao Jesosy no eo aminay mandrakariva. Misandrata Tompo eo anatrehany izao tontolo izao. Misaotra Jesosy. Aleluia. Amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, araka ny tenin'olona zay koteriam-piandohana dia ny nofy izay natongavany anjely namangy ny zanako vavy nanambara ny valy ny fanotaniana rehetra izay napetrany dia tonga ny anjely anankiray ny ran'Andriamanitra izany anambara ny valy ny fanotaniana izay napetrany zanako vavy. Aleluia ho an'Andriamanitra avo indrindra. Ry havana, nadika koa tamin'ny teny gasy ny teny izay nambarany zanako tamiko dia izay tia ny fanahy masina ho ambarany ihany izany no nadikako zany dia ovakiko ilay izy dia ao anatin'izany no anambarako izay teny nolazainy zanako vavy tamiko ihany koa izay teny tokony ho ambara izany. Tamin'ny alakamisy faharoa ny volana marsa, izany hoe 2 volana lasa kely teo eo zany no tonga namangy any zanako vavy tao anatin'ny nofy ilay anjely. Dia tamin'ny fotoana io hoy ny zanako vavy raha natory zany izy ny alina dia nanofony izy hoe tao amin'ny chambre fatorinay mivady zany. Dia izy mianadao zany hitany mitazana zany amin'ny varavarakely. Dia noho aveo zany nitodika izy zany ny ambo an'ilay varavarakely dia hitany zany anjely niditra ny varavarana anankiray izay avy tao amin'ny salle de bain makao amin'ny chambre anay sy ny papany izy ireo izany. Dia tonga izany dia fantany fa anjely satria hoy izy manao akanjo fotsy lava be ozy izy dia tonga dia fantatro fa anjely. Hoy zany ny zanako vavy, fantatro fa tonga izy amaly ireo fanotaniako. Zay zany no nolazainy ilay zanako vavy satria hoy izy miteny aminy zany ao anatin'ny sainy sy amin'ny vava izany ilay anjely. Zany hoe tonga dia eno zany miteny aminy zany ilay anjely na dia mbola tsy miteny amin'ny vava. Dia hoy zanako vavy hoe mametraka fanotaniana zany izy amin'ilay anjely na amin'ny vava io na anatin'ny sainy tonga dia mamaly ilay anjely.
dia nanomboka zany izy a nametraka fanontaniana dia namaly zany a ilay anjely dia ny fanontaniana voalohany izany izay napetrany dia no ny namaly a ilay anjely dia ny salasala toy ny tsinino zany a ilay zanako vavy a dia ny teny zany tamin'ilay anjely hoe t'es sûr zany hoe tena matoko ve ianao ohatrohatran'izay zany a no navaliny an'ilay anjely ry havana tezitra taminy a ilay anjely ary ny fahatezerana no izy a dia fahatezerana tsy hoe olona masika be na hoe olona ratsy fanahy be ohatra natoetrana olona ratsy fanahy be zany a fa ohatra ny ray aman-dreny be fitiavana izay hoe ray aman-dreny be fitiavana zany a satria misy a ray aman-dreny masika fa ohatra na ray aman-dreny be fitiavana izany a no famaliny an'ilay zanako vavy tezitra izy zany a dia ny teny mafy a an'ilay zanako vavy dia natahotra zany a ilay zanako vavy a dia tsy nasay intsony ametraka fanontaniana satria hoy izy a tahaka ny ity teny ity zany a no teneniny a tamin'izay mianaka ny resaka teo ito teny a ho teneniko izao ty satria hoy izy a dia ohatrany hoe nieritreritra mihitsy zany izy hoe niafina ao amin'ny tendrombohitra satria ilay feo no izy a dia tena mampatahotra zany hoe ohatrany any amin'ny bokyny apokalipsy ilay manambara mihitsy a ny amin'ny andro farany ny olona iafina ary mangataka mihitsy ara ny tendrombohitra ianjera amin'izy ireo satria ny fahatezeran'Andriamanitra tena ho mafy be tsy ho zaka ny amin'izany fotoana izany ao amin'ny apokalipsy toko 9 andiny 9:20 a no jereko ilay verset oka ianao a no amaky azy iny zany a araka ny teneniko teo hoe teny nolazain'ny zanako a tamin'izay mianaka ny resaka teo alohany anaovana izao video izao a satria izy zany a manazava tsara n'ilay nofo vera zany le izy a dia nadikako amin'ny teny malagasy dia noho neve zany a ho tohizako zany a ilay teny ilay resaka ny fanaovany zanako tamin'ny ilay anjely eto zany a efa ao anatin'ny nofy amin'izay dia hoy zany ny zanako hoe ny feony a nasika nampatahotra ay nefany a izy zany a be fitiavana dia tsy nasana metraka fanontaniana intsony aho nefa tsy niafina taminy ireo fanontaniana tao an-tsaiko dia namaly ay izy na dia tsy nanotany aza aho zay zany a no zavatra niseho dia no neveo zany a ny fanontaniana farany napetraky ny zanako satria maro zany a no fanontaniana napetrany tamin'ny anjely ary novaliany avokoa izany fanontaniana izany dia ny fanontaniana farany izany a napetrany tamin'ny ilay anjely a io izany a no tia ny fanahy masina ampitandremana antsika tsiraray avy dia ho tohizako a ny resaka ny fanaovany tamin'ny ilay anjely dia nanomboka nametraka fanontaniana aho dia namaly izy dia ny farany fanontaniako hoe voavonjy ve aho dia hoy ilay anjely presque sauvé zany hoe efa ho voavonjy averiko indray zany a averiko indray nametraka fanontaniana izany lay zanako hoe voavonjy ve aho dia hoy ilay anjely hoe presque sauvé zany hoe efa ho voavonjy dia toizako a ny teny a izay nambarany zanako vavy dia nalahelo aho satria tsy azoko ny tiany ambara everiko fa tsy voavonjy aho dia nanomboka ny panike zany hoe nikoropaka aho
désespéré, tanatin'ny fakivina mihitsy izy zany, tsy tantsoza zay atao. Hitany ilay anjely fa tsy azoko ny tiany ambara. Tsy azo zanako vavy zany ary hitany fa tena kivy aho ary nikoropaka. Dia tamin'io fotoana io nipetraka ambany zany ny zanako vavy, zany hoe mipetraka tamin'ny gorotona ao amin'ny chambre anay mivady. Dia nidina ambany toy ny ireny olona andeha andohalika miforotra tongotra ireny zany ilay anjely mba ho tonga eo amin'ny ahavo zany mifanatrika tsara amin'ny zanako vavy dia nofihininy tamin'ny tanany zany ilay zanako vavy, dia nitsiky izy toy ny nanambara hoe azamana. Dia avy eo dia nazavainy tsara satria fantany fa nipanike, nikoropaka ao. Dia hoya ilay anjely tamin'ny zanako vavy, amin'izao ianao dia voavonjy. Ny anjelin'Andriamanitra tsy mahazo mandainga satria mbola velona ianao amin'izao fotoana izao zany, satria ny fiainanao mbola tsy vita, ny fiainanao mbola mitohy. Ianareo olombelona mifidy ny lalanareo, ka raha mivily lalana ianao dia tsy voavonjy. Izany no antony mahatonga ny anjelin'Andriamanitra tsy mahazo mandainga. Presque sauvé, efa ho voavonjy. Satria raha mivily lalana ianao, mananao foana ka maty amin'ny io dia tsy ho voavonjy. Zay zany no teneny amin'ny zanako vavy. Lay anjely zany no miteneny ireo oka isika iaino tsara, averiko kely eo. Satria raha mivily lalana ianao, mananao foana ka maty amin'ny io dia tsy voavonjy ianao. Iteny teo aloha tsy marina intsony, dia raha mametraka fanotaniana ianao hoe voavonjy ve aho amin'io fotoana io, dia tsy marina satria maty tamin'ny ota ianao. Zany hoe very, satria safidinao ny lalanao. Ka mba hialana amin'izany, ilay anjely io miteny io ka mba hialana amin'izany amin'ny fotoana ny fitsarana amin'ny farany, satria ny mpanota rehetra dia ho tsaraina, mba tsy anondro ay ianao hoe ianao no niteny hoe voavonjy ao, ka mba hialana amin'ny hoe ianao nandefa io anjely io hitako io. Izay no nahatonga ay ny teny hoe presque sauvé, efa ho voavonjy. Mba hialana, mba tsy ho hisy izay zavatra izay. Izany no nahatonga ay ny teny hoe raha mametraka fanotaniana amin'ny anjely ianao, dia miteny izy hoe presque sauvé, efa ho voavonjy. Fa raha maty ianao, dia miteny aminao hoe voavonjy ianao. Raha voavonjy ilay olona ka hitany fasafasy, hitany eo anatrehany izany. Zay ny teneny zanako vavy. Raha voavonjy zany isika, raha mandeha amin'ny lalamarina zany isika ka voavonjy, ka mahita an'ilay anjely fasafasy, ka miteny ka mahita an'ilay anjely eo alohantsika,
ka miteny ilay anjely hoe voavonjy ianao dia efa maty zany isika ary efa voavonjy ny fanahintsika. Izay zany no teneniny tamin'ny zanako dia hoy ny zanako vavy hoe tsy tadidiny ity teny ho teneniko ity na ilay anjely no niteny taminy na izy ihany no natsiaro an'io teny io. Hoe i Paoly apôstôly dia niteny tamin'ny farany ilay hoe efa nahatanteraka ny fiazakazahako ao. Any amin'ny farany mihitsy i Paoly apôstôly vo niteny an'izay. Teo aloha izy tsy niteny ninina hoy ny zanako vavy. Izay teny izay tsy tadidiny hoe ilay anjely ve no niteny an'izay sa izy. Ao amin'ny Timoty 2:4-7 ry havana, izay ny famangin'ny anjely any zanako vavy. Aleloia, voninahitra ho an'Andriamanitra, mampieritreritra ary mampitandrina antsika izany. Oka ianao amerina tsara, iaino tsara, andinika tsara ny teny izay nolazain'ny anjely tamin'ny zanako vavy. Mampieritreritra izany. Isika izany, hoy zanako vavy tamiko mialatsiny fanaikadiniko, hoy zanako vavy hoe nampafantariny tsara hoe na dia efa voavonjy ara isika izao hoe nandray an Jesosy tompo sy mpamonjy vita batisa efa zanak'Andriamanitra dia mbola ao anatin'ny ady zany isika izao mandra-pahatonga ny amin'ny farany. Tsy hoe voavonjysika izao dia hoe tonga dia ho tafitra any an-danitra, fa tsy maintsy isika zany miezaka hatramin'ny farany, satria raha mivilalana isika araka ny tenen'ilay anjely zany dia vitatreo ny amintsika, very any amin'ny afobe. Ry havana, izay no afatra anio. Enganie ka ahery isika tsiraray avy, ijoro tsara eo anatrehan Jesosy tompo isika tsiraray avy. Oka isika atody ny azakazaka antsika hatramin'ny farany. Mahereza tompoko fa tiantsika ny tompo. Mbola miverina eto aho raha mbola omeny tompo fotoana. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.